Iverenantsika ihany moa izay lafiny fampianarana izay rehefa avy eo fa ny tontolon'ny fizahantany aloha no anoisantsika ny fampahalalam-baovao. Iray amin'ireo sehatra mampidi-bola betsaka indrindra amin'ny kitapom-bola mpanjakana moa ny fizahantany. Mahavelom-bolo araka ny tatitra nataony ny ministry ny fizahantany ny zava-misy satria voafidy anisan'ny toeram-pizahantany folo tsara indrindra eran-tany Madagasikara ary nitomby ihany koa ny isan'ny mpizahantany tonga teto amintsika. Vola ravoavy eo amin'ny sariny Tsiry Rakotarson. Raha oharina tamin'ny taona 2014 dia nisy fitomboana teo amin'ny 5 hatramin'ny 7 isanjato ny sampizahantany tonga nitsidika amin'ny Madagasikara ny taona 2014 araka ny tatra izay nataon'ny ministry ny fizahantany Rakotomamonjy Jean-Marc. Nahatratra araka amin'ny 5,900 miliyara ariary ny vola nampidiriny sehatra ny fizahantany tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana tamin'io taona io. Manantena ny hatsarany vokatry ny ministera ny fizahantany amin'ity taona 2014 ity noho i Madagasikara izay tafiditra ao anatin'ny toeram-pizahantany folo tsara indrindra eran-tany. Saingy notsim-pian'ny ministra Rakotomamonjy Jean-Marc fa tsy mandeha irery ny fizahantany fa miankina amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fandrosoana tsia ary anisany akina amin'ny firoborobon'ny fizahantany ihany koa ny sehatry ny fitaterana napakabaka. Tsy tonga ho azy oa raha ohatra ka tafiditra amin'ny top 10 zany hoe amin'ny folo voalohany amin'ny toerana izay lazain'ny raisam-pirenena fa tokony hotsidihana i Madagasikara. Ka eo anatrehana izany nefa ety anavalina moa ny filazana azy amin'ny teny frantsay dia misy fiomanana tokony hatao amindreo. Kanefa tsy azontsika hodivirana ihany koa fa ny fizahantany dia tsy hoe mitoka-monina feo anatin'ny ensemble anankiray lehibe no misy azy. Ka noho izany raha mbola izao krizy izao no misy eto amin'ny firenena dia mety hananisarotra ihany ny famahana ny olona eo amin'izay voalazy izay. Kanefa noho ntsika miroso amin'ny famahana ny olona amin'ny fifidianana izay ifanesa atao manomboka amin'ny volana may ho avy izao dia mino sy manantena fa dia vavaha arak'izay ihany koa ny olona tsy vitany amin'ny fitaterana ihany fa fotodrafitrasa fandraisana ny vahiny. Arak'izay dia manantena ny taona 2014 ho taona ivoahana amin'ny krizy ary hitondra fampandrosoana amin'ny sehatry ny fizahantany ministra tompon'andraikitra Andriamatoa Rakotomamonjy Jean-Marc.